Anio alady fa 4 ny volana May taona 2024 izay santaratsika ny herinandro ny fanahy masina ihany koa sy ny fampianarana eto amin'ny fiangonana. Andeha riavako idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika ary angataka izany fanahy masina izany ihany koa ka ny hira fa 470 ny andiny voalohany sy ny fa 4 no iraitsika. Ivavaka isika, izany Tompo no tononkira sandratra idirana sy anomezam-boninahitra ny anaranao masina, ny tany sy ny lanitra izay mamelatra ny lazanao tokoa, ary mitory ny asanao sy ny famonjenao izahay voarinao. Mankasitraka Tompo no izao fotoana izao, izay ahafahanay miomana ny amin'ny fahatserovana nanomezanao ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly sy ho an'ny fiangonana ihany koa, ary santarana izany izao alahady ariva izao. Ko mangataka ny fanahinao masina indrindra zay Tompo ny amin'ny fanompom-piavahana zay ho tanterahanay, indrindra fa ny fampianarana zay arahanay ihany koa, mba tena handraisanay zavatsotokoa. Tsy miafina aminao Tompo ny tsy fahatanterahanay, miariary eo anoloanao ny fahalemenay. Ko mamindra-fo aminay Tompo, mamelany elokainy amin'izay rehetra nataonay tsy araka ny sitraponao. Fantatray fa diso izahay tamin'ireny rehetra ireny, ko mangataka ny famelan-keloka avy aminao izahay. Izany vavaka izany dia taonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, izay nampianatra anay fiangonana ivavaka manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ety an-tantaka ny an-danitra. Meo anay no ny anna sahaza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakampanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ianareo ry havako, iomanantsika amin'ny fandrenesana ny soratra masina, dia ny hira 570 ny andiny voalohany sy ny faharoa.
soratra masina izay vakitsika ka andraisana fampianarana amin'ny teny ity ry havako dia ny Jaona toko voalohany. Filazantsara araka ny Jaona toko voalohany ny 2:30 ka hatramin'ny 2:4. Jaona toko voalohany ny 2:30 ka hatramin'ny 2:4. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jaona nanambara ka nanao hoe: izaho nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary izaho tsy nahalala azy fa izay nanirakahy anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe: izay ho hitanao idinany fanahy sy itoerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina, ary nahita aho ka dia nanambara fa izy ny zanak'Andriamanitra. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fampianarana ataontsika mandritra ny herin'ny fanahy masina dia mizara roa lehibe. Ny fanahy masina araka ny Jaona, araka ny filazantsarany Jaona, misy ireo fanambarana tsy mivantana, lazain'ny mpitantara na lazain'ny olona hafa momba ny fanahy masina. Dia ny fizarana faharoa lehibe ireo izay nambaran'i Jesosy momba ny fanahy masina. Ireo izay nambaran'i Jesosy momba ny fanahy masina fizarana faharoa. Ka ny fizarana voalohany ireo fanambarana tsy mivantana no hanomboantsika azy. Toko voalohantsika izao dia fanambarana nataon'i Jaona mpanao batisa. Tsy Jesosy no manambara eto fa Jaona mpanao batisa, izay mahatonga azy atao hoe fanambarana tsy mivantana. Ny lohahevitra dia hoe ny fanahy masina dia nidina sy nitoetra tao amin'i Jesosy Kristy araka ny vaky teny teo. Ny asa lehibe mampiavaka ny Jaona mpanao batisa na Jaona Batista ao amin'ny filazantsara satan'i Jaona dia izy vavolombelona manambaran'i Jesosy. Izy ny vavolombelona manambaran'i Jesosy. Hitantsika zany amin'ny 9 sy ny 7. Mba vakintsika ny Jaona toko voalohany ny 9 sy ny 7 amin'ny anaran'ny Tompo. Nisy lehilahy ny ran'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona hanambarany mazava, mba hinoana olona rehetra ny mazava noho ny teniny. I Jaona zany vavolombelona mpanambara ny mazava. Izy moa ilay mazava? Jesosy Kristy io. Ary izy nanao zany fanambarana izany teo masony iraky ny fariseo. Hitantsika zany manomboka amin'ny 7:70. Nisy iraka avy tamin'ny fariseo, avy tamin'ny mpisorona amin'ny tany hoe ianao moa iza, ianao mitorotoro teny io, ianao manao batisa io, ianao nga Kristy. Tsy zaho Kristy zany ozy izy, fa misy le Kristy. Za tsy mendrika mahany fenkapana. I mason'ny mpisorona iraky ny mpisorona sy ny levita, i mason'ny mpianana, ny mpianana koa lazany janao indro ny zanak'Andriamanitra zay manesitra ny fahotany zao tontolo zao. I mason'ny vahoaka rehetra koa i Jaona nanondro hoe indro ny zanak'Andriamanitra. Teto amin'ilay farany vakina teo 2:30 dia mason'ny vahoaka rehetra i Jaona no manondro any Kristy. Zavatra roa no entin'i Jaona manambaran'i Kristy. Ny voalohany Jesosy zanak'Andriamanitra mitondra ny fahotany zao tontolo zao. Ny zavatra faharoa i Jesosy dia manana fanahy masina. Zavatra roa ilay izy norezinesitsika tamin'ny vaky teny teo hoe io zanak'Andriamanitra, io mitondra fahotany zao tontolo zao. Dia ny faharoa ny fisiany fanahy masina tao amin'i Jesosy. Zao nefa ny mahagaga, tsy nahalala an' Jesosy ho Mesia Jaona mpanao batisa, tsy nahalala azy. Miverina indroa ilay hoe tsy mahalala eto. Amin'ny 1:30
sy ny andininy fahatelo amin'ny telopolo. Tsika zany dia mila milona amin'ny filazantsara ny Jaona vao maharaka ilay fampianarana amin'ny dininy faharaiky amin'ny telopolo dia ny fahatelo amin'ny telopolo andeha vakitsika. Ary izaho tsy nahalala azy fa mba aseho amin'ny Israely izy izany ny aviako anao batisa amin'ny rano. Andininy fahatelo amin'ny telopolo. Ary izaho tsy nahalala azy fa izay naniraka anao batisa amin'ny rano nilaza tamiko hoe izay hitanao idinan'ny fanahy sy toerany dia izy ny mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Za tsy nahalala azy, ahoana moa zany tsy mahalala zany? I Jaona ny ka cousin amin'ny Jesosy. Ahoana ny tsy ahafantarany azy? Ilay fahafantarany dia fahafantarana maha-Mesia. Fantatry Jaona mpanao batisa izy amin'ny maharahalany azy, fa tsy fantany izy amin'ny maha-Mesia azy. Tsy fantany mihitsy ny heveriny hoe ilay cousin kely io inge ilay izy, fa Andriamanitra ho Jaona nampahafantatra azy, nanome mariky, nanome taopy, nanome signe Andriamanitra araka amin'ny teny nomen'Andriamanitra azy. Inona no ahafantarana fa i Mesia Jesosy izay hitanao idinany fanahy masina. Zay le marika. Ny fisian'ny fanahy masina amin'ny Jesosy zany no marika fa izy no Mesia, ka tsy le rahalahy Jaona intsony izy, fa izy le tonga alohan'ny Jaona, nefa tonga rino dia Jaona tsy mendrika mahany fehikapana. Le fisian'ny fanahy masina zany no marika ito. Ary zany le lohevitra hoe ny fanahy masina, ny fanahy masina dia nidina sy nitoetra tao amin'ny Jesosy Kristy. Ary io fisian'ny fanahy masina mankao amin'ny Jesosy io dia mifanaraka tsara amin'ny teny faminaniana na amin'ny Mesian'ny Jiosy, mifanaraka tsara amin'ny testamenta taloha. Ny Mesian'ny Jiosy koa dia mitondra fanahy masina. Fantatsika vakina foana io rehefa krismasy ny andro. Isaia 1:12 hoe mba avadibadio. Isaia ny tena milaza ny imbetsaka. Isaia 1:12. Fantatsika fanao tsianjery krismasy ay tsianjery mihitsy izy io vakitsika hoe arisy lofo mitsimoka eo amin'ny fotoro Jese, arisy mitrevona be amin'ny fakana, ary ny fanahin'i Jehova toetra ho aminy. Diany fanahy ny fahendrena sy ny fanahy ny fahazavantsaina, fanahy ny fanolorantsaina sy ny fanahy ny faherezana, fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana amin'ny Jehova. Raha mbola tsy afa-po itsika dia mitsamikina amin'ray amin'ny Isaia 1:20, izay aitsika koa. Isaia 1:20 ny andininy voalohany sy ny manaraka, fa andininy voalohany ihany vakitsika. Isaia 1:20. Mazava tsara ny soramandro hoe ny ambohoso Jehova izay hanavitra ny Israely sy ampodiny voninahiny. Ahoana ozy izy? Ny fanahin'i Jehova tompo no ato amiko, satria Jehova efa nanositra hitory teny soamafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka sitrana ny torotoro fo izy, ary tory fanapahana amin'ny babo, amokana ao an-tranomaizina ho amin'ny mazabo. Sy izay daholo ny asa nataon'i Kristy. Ilay fisian'ny fanahy masina manambara ny maha-Mesia dia efa hitany testamenta taloha, hitan'ireo mpaminany. Ny filazantsarany Jaona dia tsy mitantara ny batisy natao tamin'i Jesosy, fa nilazainy kosa dia ny fahatongavan'ny fanahy masina tamin'i Jesosy. Ny filazantsara sinoptika zany hoe Matio, Marika, Lioka dia milaza koa ny fanahy masina nidina, fa zao no mampiavaka azy. Raha mandinitsika ny filazantsara sinoptika tsy milaza hoe iza ny nahita le voromailala, iza ny naheno le feo, tsy milaza an'izany izy, fa hoy izy Matio, hoy izy Marika, hoy izy Lioka hoe ary nisy voromailala nidina teo aminy, nisy feo miteny hoe ty ny zanako malalako izay sitrako. Fa iza ny nahita an'io sy naheno an'io, zay le fanontaniana. I filazantsarany Jaona manambara ny valiny. Ahoana ozy izy? Ny andininy fahatelo amin'ny telopolo sy ny fahaefatra amin'ny telopolo amin'ny Jaona 1:1 vakitsika. Ary izaho tsy nahalala azy fa izay naniraka anao batisa amin'ny rano nilaza tamiko hoe izay hitanao idinan'ny fanahy sy toerana dia izy ny mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Filazantsara amin'ny Jaona zany milaza fa i Jaona mpanao batisa le olona nahita voromailala io, naheno ny feo, fatsy ny olona rehetra teo, fatsy ny mpianatra,
fa tsy ny vahoaka fa i Jaona mpanao batisa kay na inon'ilay izy. Ny filazana ny fanahy masina ny filazana ny voromailala anondroana fanahy masina io dia tsy dia hita loatra amin'ny testamenta taloha sy tamin'ny jodaisma tamin'ny andron'i Jesosy. Sambany iny misy eo hoe voromailala ny ilazana ny fanahy masina. Ny voromailala dia fantatsika fa biby madio miara-monina amin'ny olona ary anisan'ny biby endry mahatonga an'i Jesosy miteny hoe mora tahaka ny voromailala endre tahaka ny menarana. Kanefa tsy le voromailala loatra no hevitra mafonja eto tamin'ny vahoaka gentilisa tahaka ny Siriana dia ny voromailala dia manambara herin'ny natiora manaloka ny olona. Ny voromailala dia manambara ny herin'ny natiora manaloka ny olona teo amin'ny Siriana. Finonom-poana moa zany amin'ny Andriamanitry ny Siriana. Ka eto zany tsy le voromailala izay famantarana ihany, izay symbole ihany, marika hita maso ihany, fa ny vombesatry ny teny na ny teny fanalahidy dia mipetraka amin'ny teny hoe nidina sy ny toetra. Nidina sy ny toetra amin'ireny matoan'ny teny anankiroa izay maneho ny fihetsiky ny voromailala ny zava-dehibe. Nanao inona le voromailala? Nidina dia ny toetra. Katabainao amin'ny teny grika le hoe midina, midina dia mitoetra menao. Ka ao amin'io zany ina amin'ny dikany izao ny dikany. Amin'ny testamenta taloha ny fanahy masina dia mandalo. Tabidio izay. Fanahy masina zany tsy tena mipetraka fa mandalo. Ohatra, rehefa tonga ny fanahy masina matanjaka be Samsona, mahery miady, tsisy zavatra tsy tapatapaka. Rehefa tonga ny fanahy masina dia mahery miazakazika Eli, 10 andro 10 alina mandeha. Rehefa tonga ny fanahy masina dia nanozona amin'ny ankizy madinika maditra i Elisa dia nohan'ny biby ireo. Rehefa tonga ny fanahy masina dia maminany ny mpaminany, batain'ny fanahy masina amin'ny volony ny mpaminany dia afindra amin'ny toerana. Ny fanahy masina zany dia mandalo. Fa eto kosa ny fanahy masina dia midina sady mitoetra. Misy dikany lehibe zay. Rehefa tonga zany Jesosy ny dikan'izay dia midina koa ny fanahy masina, mitoetra ao aminy. Inona ny dikan'izay? Jesosy no ilay idiran'ny fanahy masina sy toeran'ny fanahy masina. Izy natao hoe porteur de l'esprit. Izy ihany no afaka mampidina an'io, zay ny dikany. Satria ny fanahy masina tamin'ny andro taloha mandalo. Izy no afaka mitazona an'io. Izy zany natao hoe tempolo ny fanahy masina voalohany. Zay vao aty aoriana isika vao lasa tempolo ny fanahy masina. Izy zany no tena nitondra ny réservoir ny fanahy masina, récipiendaire ny fanahy masina. Ny zavatra faharoa dikan'izany koa dia zao. I Jesosy indray no mahatonga ny fanahy masina hitoetra amin'ity zao tontolo zao, satria ny fanahy masina zany tsy hiverina intsony. Zay no mahafa eo. Tsy hiverina intsony ny fanahy masina, fa hitoetra eto amin'izao tontolo zao. Hitoetra eto ny fanahy masina. Tsy handeha intsony izy, ho tamana eto izy, tsy handalondalo intsony izy tahaka ny ao amin'ny testamenta taloha. Ny dikany fahatelo dia zao. I Jesosy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Natao hoe batisa dia avy amin'ny teny hoe batijo, atsoboka. Ka amin'ny olona dia atsoboka amin'ny fanahy masina, amin'ny batisa kristianina. Zay mahatonga antsika tsy voatery atsoboka amin'ny rano. Fa ny batisa kristianina dia fanatsoboana amin'ny olona ao amin'ny Kristina, ao amin'ny fanahy masina. Satria ny dikana hoe batijo dia atsoboka. Satria inona ny entin'ny olona mody rehefa vita batisa izy? Le rano sa le fanahy masina? Dia natsoboka tamin'iza na tamin'inona zany izy? Natsoboka tamin'ny fanahy masina. Fa tsy niabetsaka ny rano akory ny mikontry, fa ny fanahy masina no anatsoboana amin'ny olona. Zay ny hoe mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary tanteraka izany rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia inona ny teneniny tamin'ny mpianana? Raiso ny fanahy masina. Izy zany no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ny dikany fahaefitra dia zao. Izy no mpampidina, mpitondra, mpanome ny fanahy masina ho an'ny mino. Izy no mpanome an'io. Izy koa ny mpizara an'io zany amin'izay tia nizarany azy. Mba jerevantsika ny Jaona 7:20, 2:20 sy ny 7:20. Zay tia nomena ihany ozy tsika. Jaona 7:20 mijerentsika.
ny 150 sy ny 70 ary izaho angataka amin'ray ary izy anomenareo mpananitra hafa mba ho aminareo mandrakizay dia ny fanany fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao raisina satria tsy hitany nafantana fa ianareo no mahafantana azy satria mitoetra aminareo izy ary ao anatinareo. Hitanareo izy no mpampidina ny fanahy masina, mpitondra ny fanahy masina, mpanome an'izany ho an'ny mino, tsy ho an'izao tontolo zao tsy hitany nafantana io fa zay omeny Kristy ihany dia ianareo zay mino no manana izany ao anatinareo ao. Zay le Jesosy Kristy resantsika io mahatonga antsika leloha hevitra amintsika miteny hoe ny fanahy masina dia nidina sy ny toetra atao amin'i Jesosy Kristy. Fampiarana ary havana dia izao, zay misy an'i Jesosy no misy ninona ny fanahy masina, zay misy an'i Jesosy no misy an'io, rehefa tsy eo Jesosy tsisy an'io. Ny fanahy masina koa ny mariky ny mahazanak'Andriamanitra. Hoy Jaona hoe nahita ka nanambara fa io no zanak'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Paoly apôstôly ary hoe ny fanahiny miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fisian'ny fanahy masina koa tsy Jesosy tsony ny tondrony fa zasy ianao hoe mahita ka manambara fa zanak'Andriamanitra koa irakoto rabe rasoa satria mino an'i Kristy izy. Ny fampiarana manaraka dia hoe ny batisa ataon'ny fiangonana dia andraisina ny fanahy masina satria zay mandray an'i Jesosy no mandray ny fanahy masina. Ka misy manko fiangonana hafa mihevitra hoe hafa zany batisa ny fanahy masina zany dia mitsipatsipaka eraky ny trano no izy. Ny batisa atao aminao dia efa fandraisina ny fanahy masina na kely na raha lehibe. Ary ny ampiarantsika azy farany dia hoe ny fanahy masina dia mitoetra anatintsika ato, misy olana Jesosy zay niakatra nan-danitra tahaka ny perikopa teo hoe mahatsara nareo ny fialako tamin'ny andro fiakarana iny, raha tsy miala aho izy dia tsy ho avy ny mpananatra. Fanahy masina no mitoetra ao amintsika misy olana Jesosy satria efa niakatra nan-danitra izy. Ka misaotra an' Jesosy tsika ry havana fa noho ny amin'ny no nidinany fanahy masina sy ny toerany tetỳ an-tany. Zany mahatonga lo hevitritsika miteny hoe ny fanahy masina dia nidina sy ny toetra tao amin'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen. Ho feny zany rehetra zany ry havana sy terahantsika ny tompo, ametraka ny fiainantsika amin'ny tompontsika amin'ny raha fanampiny 470. Oh
dia hitsangantsika ry havana hivavaka sika. Misaotranao izay ary Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, satria dia nomenao anay ny fanahinao masina, ary tsy mandalo fotsiny izy fa tena mitoetra. Ankehitriny izahay dia nandray ny fampianarana avy aminao noho ny fitarian'ny fanahinao masina. I Jesosy Kristy tokoa no zanak'Andriamanitra, manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Eny, izahay dia tokony hanaiky ny fiasan'ny fanahy masina ao anatinay, atao batisa amin'ny alalan'ny fanahy masina, mandray an'i Jesosy Kristy ary toetra ao anatinay ny fanahinao masina. Ankehitriny izahay dia mivavaka aminao mba hanavaozanao anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina isan'andro, ahafahanay manao ny asanao, ahafahanay mitarika an'izao tontolo izao ihany koa mba hitoetra marina izany fanahinao masina izany. Ankehitriny izay dia mivavaka ao an'ny firenenay mba ahafahan'ny fanahinao masina hitoetra trany amin'ny mpitondra rehetra, na ny any amin'ny fokontany izany ka trany amin'ny fitondram-panjakana ny ambaratonga tsirairay avy, dia sany fanahinao masina trany ane. Mivavaka izay ao an'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao no manomana anay tsirairay avy, ny mpitarika rehetra, ny amin'ny mpiandraikitra foibe, ny amin'ny synodam-paharitany, ny isam-pitandremana, ny fiangonana tsirairay avy, dia ianao hatrany no hijery anay. Eo ny fiangonanay ny chapelle militaire Pahibe, ianao no hampiray hevitra anay, ny fanahinao masina hiasa trany ao anatinay, ary ianao no andamina ny fandaharam-potoana rehetra izay miandry anay amin'ity herinandro ny fanahy masina ity, ary ianao no hanomanay sahady amin'ny fankalazana ny Pentekosta, ny amin'ny fandaminana tsirairay avy rehetrarehetra, ny sambatan'ny olona ny sampana rehetra. Ianao tokoa ny no hamelona anay, hanavao anay, satria nateraka avy amin'ny fanahy masina izahay, faharitaram-baovao izany, ary hanao ny asanao izahay satria zanakao. Izany vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Iny ary avany misaotra ny tompontsika ny amin'ny vahateterahany fotoana. Ny raha pitsotsika ny lohahevitra dia mbola anatin'ny fanambarana tsy mivantana ihany tsika fizarana voalohany dia hitantsika ny vakiteny amin'ny jaorina toko 7. Vakina izy io zany dia vakina koa le boky kely zany mba ho azo tsara. Ny fanahy masina no miteraka ny mihina avy any ambony ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay indray ny lohahevitra manaraka amin'ny ora mahazatra ry havana, dia tanterahan'Andriamanitra amintsika mandrakariva ny fiasan'ny fanahy masina. Misaotra antsika rehetra, misaotra amin'ny Tompo. Hitsangana isika handray ny tsodrano. Raiso amin'ny finanasy fanantenana ary avy na ny tsodranomasina avy amin'ny Tompo, ary ho tanteraka aminareo anie izany. Ary Andriamanitra ny fiadanany hamasina anareo samy ho tanteraka, ka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny tenanareo, ho tanteraka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo, ary izy ihany no hanefa izany. Amen. Petraka isika no vavaka mangina. Ary izaho tsy nahalala azy fa izay naniraka anao batisa amin'ny rano nilaza tamiko hoe, izay hitanao itina ny fanahy masina sy toerany, dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita ka dia nanambara fa izy ny zanak'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ririny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.